Roapolo taona nanomboana izahay tena sarotrany lalanandale efa sinanao ianao ry tompo isaorana iana ela masatany manoso ny asana. Ho fisaorana sy ho fankalazana an'Andriamanitra no hony fantatrarany faharoapolo taona ny trano fivavahana vahaony oloko ary roapolo taona ihany koa zay nandraisana ny fahasoavana nanatanterahana ny asa délivrance dia manatanteraka fotoam-bavaka lehibe ho fankalazana an'Andriamanitra isika mpino kristianina rehetra tsy ankanavaka eto amin'ny Coliseum de Madagascar Antsonjobe ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy zao amin'ny 7 maraina tsy diso. Noho izany dia manentana antsika rehetra mpiara-mivavaka, mpiara-miasa, kristianina tsy ankanavaka na avy amin'ny zokony na avy amin'ny zandriny na manahoana na manahoana position misy anao dia entanay ianao ndao isaotra an'Andriamanitra. Ny trano fivavahana vahaony oloko dia sampana anankiray, siga anankiray ao amin'ny tenan'i Kristy nitondra ny anjara boriky eo amin'ny fampanosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Na dia tsy mpiara-mivavaka aminay aza ianao kanefa mba nahita soa ihany noho ny visin'ny trano fivavahana na tamin'ny alalan'ny tony télévision na ny radio na ny mety hoe tamin'ny alalan'ny mpanokon'Andriamanitra mivantana eny fa mahatenan'i Kristy atsika dia manasanao zahay ato amin'ny trano fivavahana vaony oloko hiaraka ho tonga isaotra ankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra isika noho izay fantatrarana ny faharoapolo taona izay sy hiaraka hitondra mambavaka ny fiangonana ihany koa ao anatin'izany fotoana rehetra izany nefa dia isy ny fankalazana mihira fiderana an'Andriamanitra zay fahatsiarovana ihany koa tany amin'ny roapolo taona lasa ny marina ihany koa nefa dia isy vavaka lehibe fanasitranana ny marary délivrance io moa nafatarana ny trano fivavahana vaony oloko dia hoe vavaka matanjaka délivrance enjana vavaka tsy mitsitsy miaraka amin'ny finoana maherisetra ho hitanao zany amin'ity asabotsy fa 7 ny volana aogositra ity eto amin'ny Coliseum. Tongava soa tompoko. Yurena Sariana Amara Queen South